Fanomerabantsika tsirairay avy-indray zao zoma fa 10 ny volana novambra izao ary misaotra an'Andriamanitra isika izay mbola manome tombonandro antsika tsirairay avy manoraka amin'ny fahasoavana izy ka dia raintsika tokoa. Alohan'ny derantsika mofinainana io dia vavakisika. Mitombo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay fanomenao tombontsoa indray fa anay mandray ny teninao anio. Mangataka aminao Tompo mba anahala ny fahotanay, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana tokoa, hifonanay eto anatrianao ny tsy fahamendrehanay, ny akelin'ny finoanay ny fisalasalanay rehetra, fa mangataka izahay mba ampitoerinao aminao mandrakariva, ampitomboy ny finoana izay anananay, ary aoka izahay ahantehitra aminao rery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanome fitsaharana. Mpanome fitsaharana alaina marika 4:1-7 manao hoe avy ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Amen. Tsy nanao teny maneho ny fahalehibiazany na ny fahamboniany Kristy. Tsy nataony tsinontsino ireo olombelona tahaka anazy. Tsy nanindrahindra ny fahefana noho ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izy, fa ny teniny sy ny asany kosa dia nampiseho ny fahafantarany ny iraka nampanaovina azy sy ny toetra n'ilay asa. Ny resaka momba ny zavatry ny lanitra tahaka ny iray izay mahalala tsara ny momba ny lanitra manontolo izy, tahaka ny firesahan'ny zaza momba ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreniny no niresahany momba ny firesahany ety amin'ny ray ihany koa. Ny teny tahaka ilay ray izay tonga mba hanazava n'izao tontolo izao amin'ny voninahiny izy, misy fahefana manasitrana ny aretina ara-batana sy ara-panahy ao aminy. Tonga eto amin'izao tontolo izao i Kristy nanana fahatsapana lehibe lavitra noho ny an'olombelona izy, mba hanatanteraka asa izay hitondra vokatra izay tsy manam-petra. Taiza no nahitana azy raha nanao ny asany izy? Tao an-tranon'i Petera mpanarato, niala sasatra tao amin'ny fatsakan'i Jakoba, niresaka ny amin'ny loharano velona tamin'ilay vehivavy Samaritana izy. Nasehony tamin'ireo nila fanampiana sy ny jaly, ary ireo nataony tsinotsinona ny firaisam-pony, ary maro ny tena voasarika ankeo aminy. Rehefa novelarina ny drafi-panavotana dia nitapahana ny hevitra fa tsisy eo amin'ny endrika maha-Andriamanitra azy Kristy, mba hahafahany miaro amin'ireo ory sy mijaly. Tsy maintsy tonga tety tahaka ny lehilahy mahantra izy. Azony nataony hiseho araka ny toerana ambony nananany tany amin'ny lapan'ny lanitra, saingy tsy nanao an'izany izy. Tsy maintsy midina any ambany sy lalina indrindra ny fahoriana sy ny fahantrany olombelona izy, mba handrenesan'ireo mitondra enta-mavesatra sy ireo izay very fanantenana ny feony, ary koa mba hisehoany amin'ireo izay manana fanareraka sy marary ny fahotana amin'ny mpamerina amin'ny laoniny sy ilay iriny firenena rehetra, ary mpanome fitsaharana azy. Izany hoe tonga ho ahy sy ho anao tokoa i Kristy, amin'ilay fahasahiranako sy fahasahirananao tokoa ao anatin'ilay fahotantsika izao tokoa ny tena hiaviany. Ary izao no ambarany amin'ireo izay maniry fantatra fitsarana sy fiadanana ankehitriny tahaka ny nambarany an'izany tamin'ireo izay miaino azy tany Jodia, dia hoe mankanisa amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho izany fitiavana lehibe izay posaka ao aminao zany. Antsonao izahay mba hakeny aminao. Ianao dia tsy mifidy tavan'olona, tsy mifidy saranga ihany koa, fa ninonninona ny fomba andehanana eo aminao dia ekenao tokoa, ary ianao dia vonona izay hanome ny anala ny enta-mavesatra misy eo aminay, ary hanome anay fitsaharana. Koa mety aiza ianao Tompo hiasa amin'ny tsirairay avy eo aminay izay mandray ny teninao indrindrandrindra ankehitriny. Maro izy ireo no azo pahoriana ao anatin'ny aretina efa mantaonany, maro no ao anaty fahasahiranana sy ny fijaliana. Koa mangataka aminao izay Tompo,
ny isehoanao amin'izy ireo, anala ny eta mavesatra rehetra ary anome fisaharana. Aminaran'i Jesosy, amen. Sapiaro